Faly miaravantsika mianaran'i Jesosy Kristy tompo. Misy ve zany antikristy zany sa tsy misy? Manahoana no afantarana zany antikristy zany a? Manahoana koa fomba ialana amin'izany antikristy zany? Satria ny antony raha ohatra ka tsy fantatsika fa misy ny antikristy a, raha tsy atsika koa no miala aminy a, dia ho finosony any amin'ny fiainatsika solosolo faritsika, antsika vao mety ho tonga zany ahoana ary zany. Ka zay moa ny antony hampatsahivana antsika eto androany hoe ny antikristy zany manahoana, ahoana ny fomba afantarana azy, dia ahoana ny fomba ialana aminy. Hijeritsika eo le Jaona voalohany toko faefatra andininy voalohany anomboantsika azy, dia zao lazain'ny Baiboly manao hoe ry malala ozy izy aza mino ny fanahy rehetra fa izao toetra ny fanahy na avy amin'Andriamanitra ireny na tsy. Fa maro ozy izy ny mpamina ny sandoka efa lasany amin'izao tontolo zao. Izao no ahafantaranareo ny fanahy avy amin'Andriamanitra ozy izy. Ny fanahy rehetra izay manaiky fa efa tonga tamin'ny nofo Jesosy Kristy no avy amin'Andriamanitra. Ary ny fanahy rehetra izay tsy manaiky an' Jesosy Kristy dia tsy mba avy amin'Andriamanitra. Ary zany ozy izy ny fanahin'ny antikristy. Mazava be zany ny lazain'ny Baiboly fa ny fanahy izay tsy manaiky an' Jesosy Kristy dia tsy avy amin'Andriamanitra. Zany ozy no ahafantaran'io fanahin'ny antikristy. Dia hitatsika fa amin'izao fotoana izao misy an'izany eto ambonin'ny tany, misy an'izany eto Madagasikara, misy an'izany eto Antananarivo, satria eto Antananarivo tsika no miresaka androany. Dia misy an'izany, misy olona tsy manaiky an' Jesosy Kristy zany. Misy olona tsy mba mino an' Jesosy Kristy zany. Misy olona tena manohatra an'izany Jesosy Kristy zany mihitsy. Raha ny tany am-boalohany, raha tany am-fanekena voalohany, dia ny jiosy ny nanohatra an'izany voalohany. Ny jiosy ny tsy nanaiky fa efa tonga tamin'ny nofo Kristy. Ny jiosy ny tsy nanaiky fa iny le nateraky Maria iny no Kristy. Fa raha nino an'izany ny jiosy, tapitra tsy tonga taty amin'ny jetrisa ny filazantsara. Aty amintsika koa amin'izao fotoana izao dia misy koa tsy mino an'izany, misy koa tsy manaiky an'izany, misy koa manohatra an'izany Jesosy Kristy zany. Dia Baiboly eto no milaza azy fa zany no atao hoe antikristy. Ny olona zay manohatra an' Jesosy tsy ho Kristy. Mbarantsika mambarana mazava moa zany havana fa zay mihitsy le zavatra tiana hoentina dia ny hoe ny ahafantarana atao hoe antikristy, ny fomba fiady aminy. Ozy ny Baiboly miteny manao hoe avy tamintsika ihany reny miala ozy izy. Izay mba aseho sy laza abara fa tsy namatsika. Fa raha tahiny ozy izy ka namatsika dia nitoetra niaraka tamintsika. Fa avy tamintsika ihany izy miala. Zany hoe nanompo an' Jesosy daholo ihany reny olona milaza ny tenany manohatra anazy reny. Dia izy vadika izy dia antikristy filaza Baiboly azy. Koa izay mahereza miorena tsara ozy ny tenin'Andriamanitra dia aza miova fa ho avy tsy ho ela Jesosy. Fonona rehetra sy ripitoetra ty amin'izao tontolo zao. Raha misy fanefatsangana dia mijery ianareo. Ary raha misy antso maratsofo dia miainoa ianareo. Ambarao ny firenena rehetra ary manangana fanevo. Tory hoe fazafezana.